amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokatranotsika ny amin'ny jinetia tonga amin'ny fotoanatsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava ho azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana ilaina ho renesin'ny olona ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahosoa TV français afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahosoa TV Yava Yahosoa TV zay mihitsy rehefa site anglais zay ny chinois zany dia Yava Yahosoa TV chinois reo moa zany ny langue azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahosoa TV malagasy afaka mahita ny moa zany ny fandarana ianareo averantsika aloha zany dia arikivavaka metraka amin'ny telo mpiara-tanana Andramay Yava ho voninahitry ny ranomasina iarivavaka atsika saotra betsaka dadamarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina ilay andro ny fahamaliana fametrahana ny fahamarinanao fametrahana ny voninahitranao taio izao teny izao dadamala Yayava aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany dia apetraka ho ampiaratananao ny teny izay ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarihana dia ny fahamarinanao saotra betsaka dadamala Yayava amin'ny anaranao Yahosoa naovana an'izany teny rehetra izany amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo raha fampianarana indray ny ambassadeur-n'i Yahosoa Eliano mandroso tokatranontsika eny amin'ny teny ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany angamba larana telefona eo amin'ny écran mba ahafahany olona mandefa SMS ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka be dia be ny tapatapaka mety isy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona no sahirana be tsika fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany dia ilazana zatsika fa atao avy SMS ny izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay aotsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita n'ilay numéro telefona nareo dia zay naveriko zay 032 86 663 98 ny fantaina mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota iza zany nampianatra an'izany teny zany zay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manaradia an'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany afaka manota satria izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namelany fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazofijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany zay ilay mpanaradian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa in'ilay zanak'Andriamanitra iny no ny fa mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony zany ataoko hoe tena Andriamanitra vendrana be mihitsy ny fa président républicain mbola misy saina noho izy dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany tena Andriamanitra vendrana be sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany andravan'izany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko andravan'izany mihitsy ny raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona 2 na tsipitsipinyny eny amielo zay ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amielo any efa sy tonga saina dia anareo ny anareo fa anjarako ny mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany ntsony rehefa ampy zay 2 taona zay efa be loatra zay
na tsy mpindrentany amielo zay de tsy teny hoe tara kosa tara rosa natongavanao tsisy tara zany normal biara ny fatongavany Eliazy mety be mihitsy ny tena izy mihitsy ny tena izy zay satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma hiambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy le olona tena gadrainy any am-ponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any am-ponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona ny olona Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirakolona anao ratsy hoe tsy manina fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsiny rehefa tonga sabotsy lady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lady mazava be ny teny Elia hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy no resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika izany dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina no le jizasinareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina no Jésus nareo satria ireny ara mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanario sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho any filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra sy minisitra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo izay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina melohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako an'olo le zatra tena mahavariana nge zany sady zany hoe ahoana tokoa hoe ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy mpamorona eo Andriamanitra io dia zany ianao zany ka raha mpamorona zany le Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankohonany hanao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankohonany hanao ratsy novinovy tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy indray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' izany ankely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo lahy daholo zatra rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo lolahy zay dia avenako rehefa avy eo indray iverena indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany ange ty sary ty tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa te-volo manao an'izany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenin'ilay Andriamanitra marina fa zany moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny te Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny antony dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao no lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa tehan'ny feon-demony ny teny izy ohatsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga anie dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratran'ny olona dia nomelohan'ny olona ary nandeha hovolora rehefa nentina teo amin'ny Jehosoa azy dia hoy Jehosoa hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Jehosoa mantsy an'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia tsy hisy eo intsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsy hisy ozy izy dia hoy Jehosoa hoe za koa tsy manameloko anao intsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao intsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelona anao intsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devoly ny fanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsy raha fotsiny zao
Laovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra sany zay. Zay ihany dia ampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zay. Ro jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andininy fa Jaona 9 andininy fa 7 ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny ary Yahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy. Ka rehefa nitraka Yahosoa dia izy taminy, raha vehivavy aizy ireny, tsy nisy ny nameloko anao va? Ary izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Yahosoa, za koa tsy manameloko anao. Zay ilay hoe le famindram-pony mandeha voalohany. Dia izy hoe za koa tsy manameloko anao. Ary eo aorianan'ilay famindram-po amin'izay na le fanadiovana, le teny manafaka anao dia misy toy le teny hoe mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zay zany no toy ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony ao aorianan'izao zahatra niaonanao tamiko izao, aza manota intsony ianao. Zay ny voalazan'ny teny marina zany zay. Zay ilay hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Yahosoa le fanadiovany. Aorianan'izay aza manota intsony. Aneny Jesosy kosa dia manontany foana. Fa rehefa avy eo mifona indray dia manontany ihany dia mifona. Jerevantsika deo aloha zay melona natongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamo mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io. Valiteny ny devoly miteny hoe mahazo manota. Fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony. Dia dinio zay miaraka aminao zany, manao iza ilay miaraka aminao. Eny izy zay. Antsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray. Indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5:5. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany dia hitan'i Yahosoa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy. Dia hoy izy taminy, ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao. Zany hoe izay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany, ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Izao ny voalazana soratra masina ato hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony. Zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io, tsy manao ratsy intsony. Nao tsika aloha sa teny manaraka indray tsika aloha. Roa zany zay no ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy tafaraka amin'io Andriamanitra io zany. Vakentsika indray ny Jaona voalohany, dao ndraiky tsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany. Andao hidirantsika indray amin'ilay Jaona voalohany 1 ato indray tsika fa ity ny fiafenan'izy menakavy. Ao amin'ny 9 ato daholo Jesosy no miafina. Ty ny fiafenan'i Jesosy ty. Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy. Jesosy Jesoa ity ny afenany. Jaona voalohany 1 mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Zay zany aloha zany ny teny voalohany zay. Hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Zay. Dia toy izao ihany. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Dia io faran'io ny tazomy zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy, ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazana io teny io ka miteny hoe
tsy maintsy manota hony araka ny tenin'ny apôstôly John. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly John tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo John amin'izao tsika miteny zao ary mitony kitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tiany tenenina tamin'io. Raha i John no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Yehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany John zany nanohitra ny tenin'ny Yehosoa le hoe aza manota intsony fandrao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i John indray no niteny hoe mahazo manota ka mo fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo John amin'izao tsika miteny zao. Ary mahitsy be ny tenin'ny Eliafa tsy sangina mihitsy izany teny zany. Any amin'ny elo John na hoe Iohanan. Satria navita nanohitra ny Yehosoa, ka zay manohitra ny Yehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny, any amin'ny elo zay manohitra ny Yehosoa. Satria ny tenin'ny Yehosoa dia tenin'ny dada Yahva. Tahaka ny Elia tsy manohitra ny tenin'ny Yehosoa mihitsy. Mazava zany zay teny zay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny John nareo satria nanohitra ny tenin'ny Yehosoa. Satria ny tenin'ny Yehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i John no nampanota anareo, miara-mitsipy amin'ny John any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay John zany na tia lalanao, fa i John sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Yehosoa zany John zany any amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny zao. Any amin'ny elo tahaka anareo rehetra. Dahora jerevantsika le fandeha le teny azy. Inakena tonga ny John ny teny an'io? Ny olona zay mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Zay ny dika ilay teny amin'ny 9 sy ny 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'ny Jesosy izay olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga aty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha. Dia hoy ilay pisoloky matsinareo hoe mpanota nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehova zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika. Mioka anao teo ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra. Ny tenin'ilay zanaky ny avindrina fa mioka anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe izay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manota intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firinga amin'ny isinoa jevantsika kely teny. Hitina kely ihany tsika aloha. Matthieu 24:36 sa 33. Ao jerevantsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy ilay teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Izany hoe ilay teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina an'iny dia voly izay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka, tsy maintsy manota nareo ka, dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota, dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io. Ary rehefa ny kontra ny teniny dia devoly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levolina. Zany tonga na miteny hoe tandrema ianao raha tsy misy John ny teny taminao mihitsy hoe ndany ianao manota fa ny agigenao mahatonga anao miteniteny foana eo. Ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io. Ianao no te hanao ratsy ihany dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be iny teninao ambassadeur sao. Tena tsy mafy zany. Anarany ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao zany fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao satria be izay nahadalana nataonareo izay hoe tsy ho heverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tokony fampianarana io.
izy very miteny hoe aza manota intsony de nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy izy zany. Nareo ny te araka amin'le Andriamanitra tsy izy nareo any de ny famarina le Andriamanitra kosa ny potipotenareo. Iza mampanaonao an'izany kosa ny ianao? Daoary Jaona voalohany toko voalohany andiny favalo. Koa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika. Zay aloha zany le hoe raha misy mbola sy tonga ao amin'ny Yehosoa anao de mpanota ianao ka raha ianao raha mbola sy tonga ao amin'ny Yehosoa no miteny hoe za tompoko tsy mpanota intsony de mpandainga ary mpamita tena. Zay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jésus Jesus ny teny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao amin'ilay izy nareo. De tsy maintsy miteny mpanota nareo, porofo mitohaka amin'ny tenda nareo fa tsy mbola tonga ao amin'ilay tena le zanaky ny avy nareo fa pisiloko io miaraka aminareo sady mpandainga ny pisiloko. Tsy niantona teo amin'ny azy fijaliana zany kory io na ny kely ara, tsy nanitsaka tety kory ny ara ny tongotro io. Toizantsika amin'izay ny andin'ny fahasivy. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay, de mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika. Tena tany de mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra, afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra. Hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsy. Tsy mety manana saina ratsy mihitsy fa tsara foana ny saina, tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsy izy fa ho an'ny Yehosoa daholo ny zavatra rehetra. Zay ny fiainany. Ny fiainany dia ho an'ny Yehosoa, velona ho an'ny Yehosoa, miara-mipetraka amin'ny Yehosoa, miaina ho an'ny Yehosoa, Yehosoa ny antony fivelomany. Zay ny olona tena tafaraka amin'ny Yehosoa zay madio tanteraka, hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy. Toetsika le teny. Ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika dia mampandainga azy. Ka raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa ianao no miteny hoe za tsy mpanota dia mpandainga ianao. Any amin'ny Jesosy tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany. Ao amin'ny Jesoa tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany. Zay ny dikan'izany. Dia itoy amin'izay ary io teny eo amin'ny Jaona voalohany toko voalohany io notohizan'ny Jaona io ry amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo fa tsy najanony teo fa notohizana ry amin'ny toko fahatelo amin'izay. Zany hoe nitohy io teny io fa tsy nijanona teo. Ao amin'ny toko fahatelo dia ao amin'ny andininy fahaefatra amin'izay no jerevantsika. Andininy fahaefatra. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota ny fandikana lalàna. Zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Yehosoa zay aza manota intsony ka ianao milaza fa mpanota dia efa nanota ianao zany dikan'izay aloha. Fa fanaporofona rehefa nandika ny teny Yehosoa ianao dia efa mpanota ianao zay. Zay mahatonga ny vavanao tsy afaka amin'ny fahotana. Andininy fahadimy. Fantatrareo anefany fa izy no naseho hanaisitra ny ota. Io ara le teny. Nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy. Zany hoe rehefa ny olona zany no tonga ao aminy dia tsy misy ota mihitsy ny ao aminy. Dia toy izy amin'izay ary ny andininy fahaenina. Izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota. Nizaniza zany tafaraka amin'ny Yehosoa dia tsy manota intsony. Zay ny tena nytenenin'ny Jaona zay. Ary taorian'ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo dia nitsindriny amin'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny Yehosoa kosa nareo dia tsy manota intsony. Ary zany hoe raha mbola tsy tonga ao amin'ny Yehosoa nareo dia mpanota nareo. Rehefa tonga ato amin'ny Yehosoa kosa nareo tsy mpanota intsony. Zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny. Iny Jesosy iny mandainga io. Adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra mampandainga sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery. Adalanao raha mbola hiaraka amin'izany ianao safidinao moa inoko. Raha tsy hoe miaramila ny devolotiko ianao dia naika an'izany famononanao zany. Fa raha olombelona normal maheno any ery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana intsony. Adino meko anareo ny fanaporofona. Io iny hoe izy io hoe toy antsika eo amin'ny andininy fahaenina. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Nizanizany zany mitoetra ao amin'io Yehosoa io dia tsy manota intsony izy.
fa izay rehetra manota ozy izy ao nitenin'ny Jaona amizay a de sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo. Midika zany fa i Jesosy de tsy zanak'Andriamanitra. Jesoa de tsy zanak'Andriamanitra marina. Tsy izy io. Pisoloky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2 taona nareo mipetraka ato anatin'ny fahotana. Tsy afaka anareo zany midika an'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalak'alena. Toezatsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampanganareo de aleo Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany 7:9 daoarany. 9:7 moa vakitsika. Aleo 9:9 aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Jehosoa manala ny fahotana. Zay manota am'izay izy Jehosoa am'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Laza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao. Laza ianao fa mpanota ny olona ary ampirisino ny ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Ola sy tonga sena miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay le fandarana androany fanavotany ity. Ny endry mahita loza kamery ny adala mandrosoka vo. Dao raha vaketsika indray ny teniny. 9:7. Ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany. Ovaly le Jaona voalohany 9:9. Izy satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy. Tena ntsindriana fandroany. Tsy mahay manota izy. Fa manina hoy satria nateraka Andriamanitra. Izy zany nateraka Andriamanitra io dia tsy manota intsony. Fa zay nateraka ny devoly io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devoly ny rainy. Soratra masina daholo miteny anio a. Tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina jerevantsika. Ary konfirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina. Lay maty teo amin'ny azy fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena teneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany. Ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona. Andana vakeo fa nomeko tarihany voavonanomboka ny fandarana. Ao anatin'ny baibolinareo le izy. Ary rehefa avy eo dia nitsindrin'ny apôstôly am'izay zany teny hita zany. Mbola nampiny ao amin'ny Jaona voalohany 5:5. Mbola nampiny teny akaiky indray 9:9. Jaona voalohany 5:18 ty ndray ny teny manaraka. Jaona voalohany 5:18 mbola nitsindrin'ny Jaona daholo ny teniny. Io zany tsy Jaona akory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jaona. Nanendrikendrika ny apôstôly Jaona salary Saolina, salary Ioananina. Ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsy izy satria izy tena niteny mihitsymihitsiny. Teny fa naporofona manaraka. Mbola Jaona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azony devoly kasena mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io. Izay nateraka eo Andriamanitra io. Matoa zay ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao. Zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay. Zay ilay fampianarana numéro 18 sy 19. Hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy Jesosy Jésus Jesus io Amerikanina. Ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io. Nareo no mitondra ny unité nakety atody kely amakany aminareo mihitsy zao ny teny. Ao ny teny io. Nampianaranareo dao zao toy zao lasa mpanota. Ahoana? Pozinareo ny olona. Zao le Jesosy nareo zao. Ho tsy tonga saina ihany. Vonoanareo dao ny olona teto ambonin'ity tany ity. Matinareo ohatrany amin'ny malagasy rehetra rehetra. Nampidirinareo zava-dosany teto amin'ny tanin'ny malagasy, tany amin'ny tanin'ny frantsay, tany amin'ny tanin'ny anglisy. Izy tompony ihany moa zany. Andriamanitra tsy izy natsofoko ny tena ampalahelo le sary misy. Velantsika any zany rehetra zany fa ny endro ao mahita lozaka meny ny adala mandrosoka vo e. Toetsika amin'izay ny teny. Ary ity nentiko amaranana anazy a. Dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes zay ny resako a. Dia afaka miditra daholo amin'izay nareo. Araka ny bokin'ny misy ny Hebreo a. 10:220 ho an'ireo izay milaza fampanota
na hoe mifona de mivavaka de mifona de manao ratsy de mivavaka de manao ratsy de mifona moa e, manao ratsy de mifona de manao ratsy de mifona. Ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo ho an'le olona manao an'izany adalàna minimanota zany nampianaran'i Jesoa anareo. Jesosy de jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy nge teny izy. De hoe tena devolona nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity. Nareo tsy afaka de ilay Andriamanitra marina endrika andrianareo. Ny teny demono ny tazominareo. Izay koa ny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ity, satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota. Ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy, tsy eken'ireo devoly reo. Ary zany ny fampianarana alefan'i Jesosy aminareo Jesus hoe aza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io ny tena sakafony zareo. Satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany, ataony tsy afaka ao mihitsy nareo. Satria sady mpandainga, ny mpangalatra, ny mpisoloky, ny mpiteny ratsy, ny mpanao teny vetaveta, tsy haiko intsony izay ataonao rehetrarehetra any. Zany ny faratsinareo. Andiny fahinana amby roapolo Hébreu 10 Hébreu 10:26. Fa raha minimanota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina, minimanota. Ny atao hoe minimanota dia mifona androany dia mamerina rapitso, mifona indray raha fakapitso mamerina ny ambadika an'izay, mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy, mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma. Zany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo. Dia cercle vicieux miverina eo foana io. Ianao mihitsy n'izany voateny zany. Ianao izay mijery tsy mihaino anahy io. Ary le tena tsy te haino, kanefa tsy maintsy mihaino anao fa mamono anao ty teny teny e. Ity teny ity ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao. Rehefa ranao ny teny marina ny Jesosy ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanao teny intsony, dia anatona ty amin'ny Eliana fa tena ho afaka ianao rehefa maka ty. Dia avitra ianao zay. Tsy mamono anao ty teny ity. Fa rehefa tsy raharaha kosa ianao ary tsy vakianao aloha ty, dia zao teny henonao zao na ho tapenanao aza ny sofinao na isitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany loanao ohatra ny Aotrisy, mamono anao foana ty teny ity. Tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao. Teny marina nge ty e, ao anatin'ny baibolina nge ty e. Daoarany. Raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina, dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, tsy misy fanatitra ho anao intsony. Ndre mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindram-po io. Dia ny aoriana izay tenin'ny famindram-po izay ohatra nataon'i Jesosy hoe za tsy manameloko intsony, na hoe natao batisa atao amin'ny Jesosy anao dia afaka, zay le tena izy zay. Dia izy amin'izay le zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, fa fiandrasana mahatahotra, andiny fa 7:20, amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany, ary fahatezerana mirehitra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Lasa nivadika fahavalo ianao. Ny olona minimanota sy mpanota zany dia fahavalon'io Andriamanitra marina io, ary miomana ianao amin'ny fandorana anao, ary miomana ny fitsarana izay milezana anao. Zay le hoe ny aza mba maty ianao e. Ho hitantsika eo ny toyny. Nefa ny teny zao mbola velona zao dia efa mandeha ny fahamaliana. Tsy misy an'izany miala mora zany intsony zao e. Tadidio zany. Andro ny fahamaliana zao. Efa tapitra treo ny andro ny fanginana. Andro ny fahamaliana zao. Zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany. Nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetra rehetra. Tsy misy hafamaina zany intsony zao. Nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetra rehetra, aza mamana tena zany hoe miala maina zany. Nanao kasiparana ny teniny. Izy milaza fa afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy. Ianao ry maneritra hoe tsy manino, tsisy an'izany fa ama olombelonao mikomprendre anao izy. Taiza nisy Andriamanitra mikomprendre anao? Raha ny komprendre izy tsy nalefa ny safidrano. Raha ny komprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao. Raha ny komprendre izy tsy nataony maty ianao. Ary raha ny komprendre izy tsy natsipiny amin'ny herin'ny olona. Ary raha ny komprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely. Fa nandevoziny hatrany mandrakizao mbola mijaly foana niverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana. Tsy mikomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asory anatin'ny atodoanao zany. Tsisy Andriamanitra mikomprendre anao zany. Ty any ny fantany aza manota intsony. Zay ny teneniny dia tazoma rehefa te ho any aminy. Izy koa nge ny tompony lanty eo e, ka tsy ianao nitsotsotso makany. Efa niteny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay araka amiko tsy maintsy masina tahaka. Zay ny dika ilay hoe Matthieu 5:48. Matthieu 5:48. Aoko ho tanteraka ianareo. Aleo zay ny amarana antsika azy tanteraka e. Matthieu dia afaka miditra amin'izinareo amin'ny mesazinareo. Mba hafahany be sy ny maro tafiditra daholo dia amaliko anazy. Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoko ho tanteraka ianareo
toy ny fahatanteran'rainareo zay any an-danitra. Ianao zany de efa nomeny Iehosoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra iny lanitra ianao aoka ianao ho tanteraka, atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany. Manomboka eto ianao zany de tsy maintsy tanteraka, dikany tanteraka ao amin'ny teny anglisy de hoe perfect, ary ozy ny teny frantsay hoe parfait. Ianao zany mila parfait, perfect, tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io. Fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany. Ozy ny hoe ianao zany parfait, parfait mihitsy, madio zany eritreritranao, voalazanao madio be mihitsy ny eritreritra, tena ho any Iehosoa rerery ny zavatra rehetra momba n'izany Elia zany. Donc vakitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any bokin'ny Hébreo any angambany izy. Jereo antsika Hébreo tsy le mainka fanirany Iehosoa zay manady zay mosany manadio ny eritreritra. Vakitsika manomboka amin'ny andiny faraka ambin'ny folo zany de hatrary amin'ny andiny fahafiry zany ty enina ambin'ny folo 16-17 aloha vakitsika manomboka amin'ny andiny fa 11. Hébreo 9 de manomboka andiny fa raika ambin'ny folo. Fa Iehosoa kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo. Fa Iehosoa kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy de namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina, zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra zao, ka tsy mba nitondra ranosy lahy izy na ranjanak'o mifanirany tenany de niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay vadindrindra. Fa raha ny ranosy lahy sy ny ranombolary ny lavelom-batotrony vavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo, maika fanirany Iehosoa zay nanatitra ny tena tsy manantsinon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Tsy tonga tany amin'ny 15 tsika fa teo amin'ny 14 de hitantsika ilay zany io izy io. Zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Iehosoa. Tsy misy maloto zany ntsony eo aminazy, afaka daholo ny zava-detra. Zany le tena Andriamanitra tena marina zany. Zay le tena niantona teo amin'ny fijaliana, izay le tena nandatsaka ny rany, zay le tena zanak'Andriamanitra marina indrindra, zay le nyteny hoe aza manotaintsony ny anarany Iehosoa no anarany. Zao toriany Elia zao tsy azo ovaina koa zay anarana zay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena. Ka rehefa Iehosoa ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa ntsony zay, ary Iehosoa rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao parallela amin'ny zavatra hafa. Devoly manao an'izany, mbola devoly koa manao an'izay, io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Fa zay nanatona ny Iehosoa rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony. Anjaranao sisa mandray fanapa-kevitra. Za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy, Jesosy tsony miala tao. Rehefa te hitsipy any amin'ny elo mipetraha ao, efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany. Ary anao tsy havita nova-palitao fotsiny ao ry Jesosy a. Tsy misy Jesosy afaka minova-palitao zany fa 2 taona ngenao namono olona zay. Aiza tsony ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota. Tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona? Lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana. Tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy, moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany. Samy voa daholo nareo. Fa endrena andao anatona ny Iehosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva. Andao hiaraka aminy, andao hiaraka amin'ny Iehosoa ary andao hiaraka amin'ny Elia zay hitanareo maso. Mpanavitra zany Elia zany, mpamonjy zany, ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany. Tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy. Tonga ny andro andravana ny reny ary tena mandrava Elia zao. Zay koa ny asany atao hoe Elia, mandrava ny Andriamanitra tsy izy. Mirary izy so antsika rehetra ho faly nandeha izany teny zany. Miala amin'ny Jesosy sy Jesoa, miala amin'ny Jesus Jesus, mahitsy be ny tenin'ny Elia. Rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraha ao. Safidy io sisa. Ary rehefa te hitsipy any amin'ny elo nareo dia mipetraha ao. Rehefa niteny taminareo ampiara-dia amin'ny devoly io. Iraky Satana io
hanipy olona ny amin'ny elo, azay ny mission io. Tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany fa lainga zany. Tsy nandatsaka ny rany zany iny, lainga zany, tsisy nataony iny zany teo. Fa mpamono iny ary tena pisoloky direct fotsiny zao izy. Ny rahan'ny satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy, ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mazo manao ny adalàna ianao fa mpamindra fonga io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanity lanta zany mpanota zany. Fa vitan'i Jesosy, Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io be famindram-ponga io Ary raha ny teny dada Eva za mamindra fo am'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany. Fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna. Jereo amin'izany ny fanaovana famitany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalàna ina. Dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny farany mihitsy iny ka niendra mahita loza ka miheny hitanao zao ny loza ny teneniko anao, miala amin'ny Jesosy, miala amin'ny Jesoa. Hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao. Samia mieritreritra zay tonga saina manapa-hevitra manarà ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay. Tonga ny andro ietsoana farany ana rehetra rehetra. Tena tsy diky mihitsy hoe ietsoana farany ana rehetra rehetra. Dia mbola mihitsy ny fotoana miazaka zala reo. Tonga ny fanapoteny Andriamanitra tsy izy, tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Yahva. Tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yehosoa, ilay zokinay manalanay, ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana nyzany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra teny zao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Yahva zay dia Yehosoa, sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Yahva, saotra betsaka azytsika ny amin'izay teny mena zay ary ny fandriany Elia dia tonga saina daholo rehetra rehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo Yehosoa no anarany. Ariva afakitsika. Saotra betsaka dadamala Yahva. Taio zany teny zany. Fa tena hitondra soso fahasoavana amin'izay rehetra miaina ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao, ary fiantsoana ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy, valio teny ny tsirairay avy dadamala Yahva. Mamalia vavaka ianao, voninahitra anao mandrakizay, arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana mba hidirana izay mbola afaka miditra dada malalo Yahva. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty, mo tonga soa aminao Yehosoa, voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia, amen. Dia mirahaso tsika samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika manaraka indray. Vedra matomboka.